Atsangany tana zay fady hanina 50%, 40%. Dia manentana antsika mba hifady hanina. Halleluja! Efa miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy. Moa dia ataoko megafone ity. Halleluja! Fotoana mandeha dia andre ny tenin'Andriamanitra. Andre ny tenin'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao. Manentana anao mba hifantoka andre ny tenin'Andriamanitra isika. Halleluja! Zao lehibe ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra. Ny fotoana moa efa mandeha dia araraotsika ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra. Ohabolana Ohabolana toko faharoa amby roapolo andininy fahaenina tenin'Andriamanitra iarahantsika amin'ny rehetra mamaky azy. Tenin'Andriamanitra efa haitsika dia raisy ny baibolinao. Ohabolana toko faharoa amby roapolo andininy fahaenina. Miara-mamaky tsika amin'ny anaran'i Jesosy rehefa hita ny teny. Ohabolana toko faharoa amby roapolo andininy fahaenina. Isa roa telo. Sara ny lalana tokony alehan'ny sasy, manefanahitra ny fianana. Averitsika Andria mandeha isa roa telo. Sara ny lalana tokony alehan'ny sasy, ka manefanahitra ny fianana. Halleluja! Amin'ity maraina ity fotoana fohy ihany no hitondrako tenin'Andriamanitra dia ampianatra antsika momba an'izany atao hoe fitaizana. Halleluja! Inona hoe nampianarana antsika? Fitaizana. Halleluja! Ary ampianarana izany no ampiny ampianarana ny ankizy ny tenin'Andriamanitra, ampianarana antsika mba hianatra sekoly alahady. Halleluja! Maka tenin'Andriamanitra tsika amin'ny Genesis toko fahavalo ambin'ny folo. Dia hitantsika an'izany. Genesis toko fahavalo ambin'ny folo andininy fito ambin'ny folo. Ao amin'ny baiboly no masitsika Genesis toko fahavalo ambin'ny folo andininy fito ambin'ny folo. Ny anaran'i Jesosy. Ary Jehova nanao hoe afenoko ny Abrahama va izay ataoko. Fa Abrahama ho tonga firenena lehibe sy mahery tokoa. Ary aminy no hitahianany firenena rehetra ambonin'ny tany. Andininy faha 9. Fa efa nahalala azy aho mba handidiny sy ny taranany mandimby azy hitandreman'ireo lalàn'i Jehova anao izay marina sy mahitsy mba hitondrany Jehova amin'ny Abrahama izay efa nolazainy taminy. Halleluja! Andriamanitra dia efa nahalala ny Abrahama fa olona hizatra ny zanany, hanazatra ny zanany amin'ny fanompoana an'Andriamanitra izy. Halleluja! Afenoko ny Abrahama va izay ataoko. Fa fantatro izy fa ho tonga firenena lehibe tokoa aminy no hitahianany firenena rehetra ambonin'ny tany. Fa efa malala azy fa izy dia handidiny zanany sy ny taranany mandimby azy hitandreman'ireo lalàn'i Jehova anao izay marina sy mahitsy mba hitondrany Jehova ny Abrahama izay efa nolazainy taminy. Halleluja! Aoka fantatsika fa adiditsika ny manazatra ny taranakitsika hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Halleluja! Raha mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika dia hitantsika sady ny tantaran'i Abrahama sy ny taranany aoriana kely ao amin'ny bokin'ny Genesis ao fa hitantsika Abrahama niteraka ny Isaka, Isaka niteraka ny Jakoba, 12 Rahalahy. Dia hitantsika ny taranaky Abrahama izany. Ao amin'ny Genesis toko fahaefatra amby telopolo dia ahitantsika fitaizana izay nataon'i Jakoba tamin'ireto zanany. Genesis toko fahaefatra amby telopolo dia andininy fahatelo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny zanak'i Jakoba namaly an'i Sekema sy Hamora ray tamin'ny fitaka ka ny saroro azy no ny andro toy ny andinana vaviny
ary izy taminy tsy azonay atao ny anomeny anabavina any zay lehilahy tsy mifora fa vetavetana aminay izany. Dia eo amin'ny andininy fa 20 ary no tamin'ny andro fahatelo rehefa ilay narary mahafiny izy ireo dia samy nitondra ny sabany ny zanaky Jakoba Rahalahy dia Simeona sy Levi anadahany dina ka niakatra sasa tao tanàna dia namono ny lehilahy rehetra tao. Jakoba dia nitaiza ny zanany 12 Rahalahy. Misy teny malagasy zaza fito tsy mahafetrano maika mo 12 fa hitantsika tamin'ny zanaky Jakoba fa misy na dia nitaiza aza izy dia hitanao reto roa Rahalahy reto na toetra hafa mihitsy namitaka ny mpiray vodirindrina taminy namono ny lehilahy rehetra tao an-tanàna atao Sekema. Vakitsika ihany ny tenin'Andriamanitra Genesis 3:30. Vakitsika ny andininy fa 2 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehova nombany Josefa dia lehilahy nambinina izy ary nitoetra tao an-tranon'ilay Egyptiana tompony izy ary hitany tompony fanombany Jehova izy ka izay rehetra nataony dia nambininy Jehova avokoa teo aminy. Ary Josefa nahita fitito eo mason'ny tompony ka dia nanompo azy dia notendreny mikarakara tao an-tranony. Alleluia. Ty koa nefa dia zanaky Jakoba. Ity no manarakaraka ny faralahy, zany hoe teo alohan'ny Benjamina Josefa. Jereva fa na dia fitazana ray, tokantrano ray, Andriamanitra ray. Zay aza miaina nampianarin'ny Jakoba ny zanany jereo tsara. Misy zaza tsy nandray fananarana tao ary misy zaza endry tahaka ny Josefa tao. Alleluia. Ary Andriamanitra tsy nampiasa ny Levi, Simeona, tsy olona mafilotaka reny no fidin'Andriamanitra fa le olona zaza endry sy makatò nampiasain'Andriamanitra. Alleluia. Ary zany no tokony ho fantatsika fa mila mizatra isika makatò sy manompo an'Andriamanitra. Alleluia. Ary mila koa mizatra isika makatò ray aman-dreny. Alleluia. Fa ho ataon'Andriamanitra fitahiana ho an'ny fiainantsika, fitahiana ho an'ny hoavintsika sy ny taranantsika. Alleluia. Hitantsika tsara ny tantaran'i Josefa araka ny tenin'Andriamanitra dia nombany Jehova Andriamanitra. Ary ny tantaran'i Josefa lavitra ny ray aman-dreny, namidy tany Egypta fa misy zavatra nipetraka taon'i Josefa. Alleluia. Alleluia ve. Hitantsika indray amin'ny Exodus 1 vakitsika. Exodus 1 andininy fa 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny zanakavavy ny Farao taminy, eto ity zaza ity ka dia zao fa izao no andony karamanao. Dia nentiny ravehivava ny zaza ka notezainy, ary rehefa lehibe ny zaza dia nentiny teo amin'ny zanakavavy ny Farao izy ka dia tonga zanany ary ny anarana ataony Mosesy fa hoy izy satria tamin'ny rano no nangalako azy. Alleluia. Aty indray ny maso. Alleluia. Ity indray Mosesy, ahitsika ny tantaran'i Mosesy, lasa zanaky ny zanakavavin'ny Farao. Alleluia. Raha mandinika ny tantaran'i Mosesy ianao dia vakinao any amin'ny bokin'ny Hebreo 1:12 ahitantsika ny finoana nampiasain'ny olona tamin'izany finoana zany. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe finoana nandava Mosesy tsy atao hoe zanakavaviny zanakalahy ny zanakavavin'ny Farao rehefa lehibe izy. Alleluia. Ny fidy mantsy izy hiara hitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra, tsy izay ho velona vetivety amin'ny fafinaretana mandalo. Alleluia. Nisy fitaizana anankiroa
no raisin'ny Mosesy. Aleloha ve? Voalohany fitazana Hebreo, fitazana avy amin'ny taranak'i Abrahama, fitaizana avy amin'ny taranak'i Levy. Aleloia. Fitaizana zay avy amin'ny reniny, satria ny renin'ny Mosesy ihany no nitaiza azy, ary nokaramainy zanakavavin'ny Farao mba hitaiza azy. Aleloia. Rehefa lehibe ny zaza dia netiny teo amin'ny zanakavavin'ny Farao izy. Zany hoe nanana fotoana ilay zaza, nanomboka teo amin'izy nono mbola zaza ka hatramin'izy fana lehibe. Tsy mety hoe zany rehefa lehibe zany rehefa nanomboka 7 taona, 8 taona, 5 taona, tsy hoe rehefa 20 taona fa manomboka efa hitany hoe efa afaka nisaraka tamin'ny reniny ny zaza, dia nentiny nakany amin'ny zanakavavin'ny Farao. Nidikan'izany nanana fotoana ny reniny nitaizana n'ity zanan'ity. Aleloia. Aleloha ve? Ampahafantaritsika mihitsiny fa misy zavatra tena tian'Andriamanitra ampitaina amintsika. Aleloia. Hoe zaro amin'ny lalana tokony alehan'ny zaza, fa na dia efa antitra aza izy dia tsy ala amin'izany. Aleloia. No zaran'ny reniny mihitsiny hoe ty zaza ty ho fianarana hafa mihitsy ny anaran'ity zaza ty rehefa miala eto anatrehako ty. Ampahafantariko anao nianatra ny fiteny Egyptianina Mosesy, nianatra ny fahaizana Egyptianina, nianatra ny tsy mba zay farany tena hoe fahaizana tamin'izany fotoana zany no nampianarina amin'ny Mosesy. Ary ampahafantariko anao Mosesy dia manam-pahaizana, mahay manoratra, nanoratra ny bokin'ny Genesis, Exodus, Leviticus, Numerus, manomboka Josoa tsy Mosesy nanoratra. Manam-pahaizana. Fa na zany zaho fahaizana ny ratoviny tany Egypta, misy zavatra napetraka Andriamanitra tao ambony. Aleloia. Aleloha ve? Dia zay nampianarina, natateraka ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe fantatry Abrahama fa hitaiza ny zanany. Mila mianatritsika mitaiza. Aleloia. Mila mianatritsika. Tamin'ny andron'ny Mosesy misy kolotsaina anankiroa, Andriamanitra anankiroa, fomba mampanao anankiroa niaina Mosesy tamin'izany fotoana zany. Satria izy nampianarina ny fomba Egyptianina, ny fivavahana Egyptianina, ny fanao Egyptianina, ny sakafo Egyptianina, ny Andriamanitra Egyptianina, ny skily Egyptianina, zavatra rehetra, fitafy Egyptianina, zavatra rehetrarehetra. Fa misy koa nampianariny reniny azy. Aleloia. Dia ny fitafin'ny Jiosy, fitafin'ny zanak'Israely, ny fivavahany zanak'Israely, ny Andriamanitra ny zanak'Israely, ny fihinany zanak'Israely, ny fiteniny zanak'Israely, ny anaran'ny Mosesy avokoa zany. Aleloia. Aleloha ve? Misy zavatra tian'Andriamanitra ampianarina antsika amin'izao. Indrindra tsika manao Noely io misy zavatra ampahafantarana an'Andriamanitra antsika. Zaro amin'io ny zanakitsika. Aleloia. Zaro miravoravo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra izy. Zaro anompo an'Andriamanitra. Fa misy dia tsika indray manakana ny zanatsika tsy hanao Noely, tsy hanompo an'Andriamanitra. Misy tsika indray mampirisika ny zanatsika anao ny fanao n'izao tontolo zao. Zaro amin'ny lalana tokony alehan'ny zaza. Aleloia. Na dia mbola zaza zany zanakao dia tereo izy indrindra zazavavy anao zipo sy akanjo roby. Aleloia. Aleloha ve? Fa misy tsika tenotsika patana